Fa miaravantsika manaraka an'ity serasera telo minitra ity indray misy zavatra tiako zaraina aminareo zany ity indrindrindra ho antsika tia andafy satria anisa zavatra tena manahirana nahako mihitsiny dia mazaraiko amintsika rehefa miantso any an-tranonay nareo dia zao zavatra henonareo message vocal zany izay misy feony aina miteny hoe tenena aoriana amin'ny biby amin'izay afantatra aina rehefa tsy publicité zany hoe rehefa miantso any an-trano ianao dia tsy tonga dia misy mandray eo fa misy an'izay feo izay aloha dia aorianan'izay amin'izay ianao izay vao afaka miteny dia resaka momba an'izay ny zavatra teneniko androany satria tatoato tokoa tena nana-dala mihitsy ny mpanao dokam-barotra amin'ny telefona tsy fantatra intsony zany hoe taiza tokoa ny nahazoana momba anao rehetrarehetra ny anarana ny fanampinanarana ny mpanolotra ny telefonanao sy ny mpanolotra gazy na jiro fa hitan'zareo daholo zany rehetrarehetra zany dia avy eo amin'izay izy miantso dia zavatra ataony voalohany longany miantso anao hoe ianao marina ve ity teneny aloha ny anaranao dia ianao voalohany zany tsy maintsy miteny hoe ye fa ahoana dia hoe ianao mampiasa ny tolotra ohatran'izao dia tenenao ohatra hoe jiro zany ohatra dia hoy izy hoe izay hozy izy manana tolotra tsaratsara kokoa ao amin'io compagnie io ihany fa amboarina kely zany ny facturanao dia rehefa maheno an'izay zany ianao dia ohatrany tonga saina hoe sao dia mba mety marina zany dia avy eo anefa ny akaila izy miova tsikelikely ka betsaka mihitsy ny voafitaka indraindray miova tampoka le izy ianao zany manao an'le contrat eo dia efa enregistré le izy dia avy eo tonga ny atranonao le contrat ka ianao niova compagnie tampoka ary tsy mba indray mpandeha tsy mba compagnie anankiray tsy mba mikasika tolotra anankiray fa tena mikasika tolotra maro be mihitsy zany ny azoko tatoato zany hoe ilay anaranao sy le numéro anao zany lasa miparitaka be nisy olona mihitsy zany mety hoe nahazo ny information momba anao dia avy eo mety mivarotra n'iny amina toerana maromaro izay zany ny zavatra mitranga tsy fantatra hoe inona nampatonga izay aloha mety hoe satria ny facture tonga ao amin'ny boîte aux lettres dia tsy fantatra hoe mety misy maka ve mety misy mitsikilo ve hoe izy avy ny ato mety misy mitety boîte aux lettres mihitsy hoe zany no mpanao an'le izy fa ny fantatra fotsiny dia ananan'zareo zany information rehetrarehetra dia ny hevitra hitako zany aloha amin'izao dia manana listre mihitsy ny ahako ny numéro téléphone bloqué raha vao miantso amin'ny voalohany fotsiny izy toa dia bloqué na rehefa avy eo fa tsy tratra voatery tsy mandray telefona intsony mihitsy zany ny teny raha vao tsy telefona fantatra dia tsy voatery tsy mandray telefona fa ny any an-trano moa zany dia nahitako an'iny hevitra anankiray satria ny any an-trano indraindray ny tena mandreraka satria ianao mieritreritra hoe izany mba hahalala ny numéro an-tranonao kanefa kay tena misy mahalala dia nasiana messagerie vocale mamaly zany dia raha vao maneno telefona dia tonga dia efa miaino akaiky eo zay hoe iza le miantso dia mitendro zareo hoe zao raha vao ohatra ka le publicité dia tsy raharahiana avela fotsiny andeha eo fa raha ohatra ka olona fantatra zany izay vao raisina izay zany mampatonga ny hoe raha olona fantatra miantso any an-trano dia mitenena mihitsy ny alongany hoe za ty ohatrazao zao dia anjarany indray miteny hoe ho raisina ve sa tsy raisina fa na olona fantatra indraindray mety tsy raisina koa izay zany zavatra mikasika an'iny ka mety hoe hevitra mety azonareo atao ianao tsy afaka hiteny hoe tsy afaka hiady amin'ny sy hanompa anazy hoe mandray an'ilay telefona misy manao an'izany kanefa ilay izy mba asany koa io mba asa hivelomany fa rehefa tsy resaka amin'ny zany ianao dia azonao tapahana fotsiny na afaka mametraka messagerie vocale ohatran'izay koa izay ny resaka nataontsika androany dia mametraka veloma mahafinaritra ho antsika rehetra indray manaraka indray veloma tompoko